Ny miarahaba antsika rehetra indray ny tenako ny ambassadeur-n'ny Soa sy ADA no mandroso tokantranotsika indray amin'ny zao fotoana zao. Tonga amin'ny fotoantsika izay azotsika miroso amin'ny toy ny fampianarana indray larina fafito ny fampianarantsika androany. Manonona ny hatsaran'ny Soa amintsika tsy avy tokantrano ary mirary soatsika eto samotaina Soa ihany koa ao anatin'izany rehetra izany. Dia miratsy otsika samotaina Soa tonga amin'izao fampianarana izao tsika izay tsika mizam-boninahitra ny dada malaika vasy Soa. Miarahaba antsika rehetra zanak'Andriamanitra, miarahaba antsika vahiny maneran-tany izay efa manaraka ny fampianarana ao amin'ny YouTube Yahosoa TV ary ihany koa amin'ny site RTV Yahosoa. Manao ny hatsaran'ny Yahosoa mitsika tsy avy hatransika dia hivavaka indray anaraka an'izao fampianarana larana fafito zao hivavaka tsika ary. Sotrapetraka dada Malaiava. Noho ny amin'ny teninao sy ny hasoavanao indrindra dia tonga eto indray ZADA ambassadeur-nao izay ny rahanao hitondra ny teny, hitondra ny fampianarana, andresy lahatra n'izao tontolo izao, andresy lahatra ilay olombelona rehetrarehetra izay nandefasanao ilay fanahinao, ilay fanahinao izay avy any amin'ny lanitra ny lanitra, nalefanao ho any amin'ny olombelona rehetra izay loharinao mba hahatonga azy ho velona ka haigaina miaraka aminao. Saingy diso fa zany fanahy zany dia tafasaraka taminao ary izay efa natafasaraka izay mihitsy no ny antsoantso hoe ny nofo ve no nanota dia izay fanahy avy any aminao kosa ny lasa ho atsipy any amin'ny fahavereza ho any amin'ny elo. Zany antsoantso zany natonga anao tonga Yahosoa hamonjy ny olona, hamonjy an'ilay fanahy izay te hiferina ho any aminao, tsy ho an'ny Madagasikara irery fa ho an'izao tontolo izao, ho an'ny France, ho an'ny Angleterre, ho an'ny Amerikanina, ho an'ny Chine, ho an'ny Sinoa zany, ho an'izao tontolo izao izay tsy ho voatanisako eto. Misy fanahy maro izay tokony hiverina ho any aminao ary ireny izao antsoina amin'izao fampianarana izao hitodika ho any aminao. Dada Malaiava, taio aza ny teny sy ny fampianarana mba tena hamerina ny sain'ny olona hiverina ho any aminao. Dada Malaiava sy Soa, mamarivavaka mandrakariva ianao ary hitany teny sy ny fampianarana sy ny fanambarana. Sotra betsaka dada Malaiava amin'ny anaran'ny Yahosoa. Amen. Ny ambassadeur-n'ny Yahosoa sy ADA no mandroso tokantranontsika ary mamerina ny fiarahabanantsika rehetra ato tokantrano samotaina Yahosoa daholo. Fampianarantsika moa io dia hoe tsy maintsy atao batiso amin'ny Yahosoa izay toriany ZADA izay vao tonga any amin'ny Yahosoa, satria efa ezantsika mba ho hitan'ny olona ny hatsarana, efa miezaka mihitsy tsika hamonjy ny fanahin'ny olona. Ataontsika hitan'ny Yahosoa mihitsy ny dada Iava zany, efa miezaka mafy ny ambassadeur-n'ny Yahosoa ZADA sy ny zanak'Andriamanitra rehetra efa miara-miasa, miara-miady mafy hampandresena an'izao fahatsaran'Andriamanitra zao ho hitan'izao tontolo izao fa tena misy ny famonjena, tena misy ny fanavotana ary tena misy ilay hoe fitiavana nomen'ilay Andriamanitra mahery izay omena antsika rehetra manerana an'izao tontolo izao. Izay zany fa dia miraso antsika rehetra firarian-tsoa daholo amin'ny olombelona, satria olombelona moa no vonjena zao dia miraso anareo olombelona rehetra ZADA ambassadeur-n'ny Yahosoa tonga soa dia milantilanitra. Ny teny zany dia hoe tsy maintsy atao batisa ato amin'ny Yahosoa toriany ZADA vao vonjy ianao. Fa magnina moa zany hoe tsy maintsy atao batisa ny Yahosoa ato amin'ny ZADA satria ZADA no no nampianatra anareo an'izao fampianarana izao. Zay ka ho vakiko aloha ny teny hoe ahoana moa ianao ny zao mantsy izy magnina tsy maintsy hoe
atao batisa atao amin'ny zay ady any vao mety satria izao ny lalàna mantsy raha misy zany olona atao batisa de mitafy an'lay anaovana batisana azy izy zay ny lalàna zany raha vakitsika atao amin'ny bokyny Galatiana 3:27 zay nitondrasantsika ny teny izy tomoko amintsika hoe rehefa anao batisa anao zany de tsy mety io azay moa ny fampianarana olona ty hoe tsy azo angalarana io fampianarana io fa tsy azo angalarana le fampianarana zao ampianariko anareo zao fa misy lalàna amin'ny fiain'io sy miazonan'io misy lalàna amin'ny fiain'io sy miazonan'io mba hetsika eny nga mansary teknisana ka rehefa narimiko anareo fanitsina teo Galatiana 3:7 andin'ny 7:20 tsika moa mezaka manao zavatra moa zany tena ho tsara foana afinahitra ny Joshua ny voalohany indrindra zay nitondra ny famonjena ary afinahitra ihany koa ny olona zay mandre zany mbola sina fanitsina foana ihany an'izany azany Galatiana 3:7 andin'ny 7:20 Galatiana 3:27 fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Joshua de mitafy an'i Joshua tena mbola tsy mety mihitsy le sary teknisana fa tenareo mihitsy ny sina fanitsinana eny diaingana fa tsy mety io daoary zany hoe eto zany ny lalàna de miteny mihitsy hoe fa na iza ianareo no natao batisa tao amin'ny Joshua de mitafy an'i Joshua ka nidika teny moa ty hoe na iza natao batisa ho an'ny zay voaositra satria le voaositra moa dika le Kristy io na izy nareo natao batisa tao amin'le voaositra de mitafy an'lay voaositra zay mety tsara izay zany hoe eto zany tsika de miteny mihitsy ny hoe ny soratra masina fa tsy za ary ny soratra masina avy any amin'ny Joshua lay nanirakary teny hoe raha natao batisa tao amin'lay voaositra ianao ka iza le voaositra ny arahanao raha i Jesosy na Jesoa na i Jésus na Jesasy no nanaovanao batisa zany hoe le pastera na mopera zay mpitondra fivavahana nanao batisa anao no miaraka amin'ny Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesasy de zao mitafy an'i Jésus ianao na mitafy an'i Jesasy ianao na mitafy an'i Jesoa na Jésus ianao zay ny lalàna zay tsy azo ialana mihitsy io lalàna io satria famarinana zany ka raha vao natao batisa zany ianao de tsy maintsy mitafy an'io ianao ary tsy ala aminao zany ianao venoviany de tatsika mihitsy nefa fa raha ohatra anao zany ka atao batisa atao amin'i Jesosy na Jesoa na Jésus na Jesasy de mitafy an'lay Andriamanitra tsy izy ianao Andriamanitra tsy izy satria Andriamanitra nampitandranao didifolo tsy izy ny dikan'izay Andriamanitra tsy nahafaka anao tamin'ny fahotana fa voamay nampanotanao tsy izy ny dikan'izay satria fa haitsika tsara fa lay didifolo de tsy natao an'ny Amerikana na ny Frantsay na ny Anglisy na ny Sinoa sy ny Malagasy ny La Réunionnais sy ny Mauritianina sy ny tsy haiko tsony tsy natao an'ny hafa firenena fa natokana ho an'ny zanaky Israely irery any ka raha vao ny hafa firenena mitandrina didifolo de fa lasa nitandrina didifolo zany ny batisanao ihany koa ny dikan'izay zany hoe batisa nampitandrana didifolo anao satria lay Jesosy ny tomponao de mampitandrana didifolo zany hoe de voafaty anao zany dikan'izay rehefa maty ho any amin'ny elo satria hita amin'ny akanjonao lay didifolo ka rehefa maty anao de io nitan'ny Joshua voalohany indrindra de ho atsipiny any amin'ny elo anao ho any amin'ny farihy amin'ny rehetra sy ny solo farany hafaranao izay ny antony hoe vonjeo aingana ny fananao de manatolo anao ny ambasadeur-n'ny Joshua ziady satria ny ambasadeur-n'ny Joshua ziady no hoe fa nampianatra an'izao hatsarana zao aminao ary tsy mba nampianatra anao zany hoe mitandrana didifolo zany na eo hoe mindana miaraka amin'izany Jesosy zany na Jésus na Jesasy fa izy nampianatra avy hatrany ny tenako hoe manaraha ny Joshua fa rehefa miaraka amin'ny Joshua anao de afaka amin'ny fahotana tsy manoto intsony aro madio mandrakizay ianareo ka ianareo zay natao batisa atao amin'ny Jesosy mihitsy zany na natao batisa atao amin'ny rafitra didifolo mihitsy zany de tsy ho afaka ho any amin'ny lanitra zany intsony nareo mandrakizay tsy ho voavonjy zany intsony ianareo mandrakizay ary tena mahitsy be zany teny zany ohatsika rehetra tokantrano izany hoe ny teny zany de manambara mihitsy fa zay rehetra natao batisa atao amin'izany rafitra didifolo zany taon'io didifolo io ka nitandrana didifolo sy ny lalàna ny Mosè
dia avy hatrany ny valiny dia mitafy an'io ny hoditra ny ray manontolo vatana io zany dia mitafy an'io hoe ianao dia miaraka amin'ny didy folo sy lana Mose zay zatra falazain'Andriamanitra fa tsy azonao atao dia ianao zatra dia mitsangana ho mpiady amin'Andriamanitra amin'ny vatana ianao zany ka rehefa mpiady amin'Andriamanitra amin'ny vatana ianao satria mandika an'ilay lalàna nomeny dia ho atsipiny any amin'ny farimy rehetrafo sy solofara ianao mba tsy hahatongavanao azy zany vonoa io batisanao io zay le hoe mandehana manao batisa ao amin'ny Ahosoa zay toriny ziadia satria ziadia reo ny manalanao amin'io didy folo io ary tsy mahazo mitandrina intsony ianao satria efa nampianariko lalàna efa nampianariko teto fa tsy misy Ahosoa nampitandrina didy folo mihitsy ny iverenantsika kely le teny fa io Ahosoa io mihitsy ny ara dia mahafantatra mihitsy fa tsy azo anampina ny teny eo amin'ny lalàna Mose ary tsy azo anesorana donc vakitsika ny tenin'Andriamanitra ary vakitsika amin'izay le teny satria mbola miditra amin'le didy folo tsika dia verentsika miditra amin'le hoe io Jesosy io tena tsy maintsy vononao io koa vononao koa io vao mety vononao amin'ny batisa ty amin'ny Ahosoa zay toriny ziadia satria ny fampianarana ziadia zay mitondra makany amin'ny lanitra ny lanitra dia zay hoe tsy mahazo mitandrina didy folo ntsony fa miala tao ary atao batisa mandravan'io mihitsy ianao satria ny ravan'ny Ahosoa teo amin'ny azo fijaliana io fa nomeko anao ny antony ary manaraka ny Ahosoa ianao rehefa avy eo fa tsy manaraka ny Jesosy tsony na Jezus na Jizasa fa manaraka ny Ahosoa zay am'izay no arahanao zao dia atao batisa atao amin'ny Ahosoa ianao zay le hoe mbola voakako daholo ny lalàna zay le hoe atao batisa ianao vovonjena zany ka ho vakitsika amin'izay ny ten'Andriamanitra nambaran'ny Ahosoa am'le hoe tsy maintsy Matthieu 5:10 tsisy foana koa ny lalàna na literana teny tolotra ray aza Matthieu 5:18 vakitsika amin'aran'ny Ahosoa efa nazavaiko daholo moa tony Matthieu 5:18 fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ho anareo mpandika teny moa zany raha ohatra ka manana baiboly amin'ny teny frantsay nareo na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny sinoa dia entaniko ohatra dia ataovy direct amin'ny teny frantsay koa izy na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny sinoa zany aoriana zay famakeko anazy dia mba tonga ny olona rehetra zay manaraka ny fampianarana efa tena mandeha tsara amin'izay sary zay fa lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna na dia litera ray na tendrotsondra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra inona le tsy ho foana tsy ho foana zany le teny hoe aza nampiana ny teny dia aza nesorana ny teny tsy ho foana zany io teny io dia otaony miatoko faefatra andininy faharoa ty zany le tsy ho foana izy Ahosoa tsy misy ho foana ireo lalànareo na litera ray na tendrotsondra ray aza zao le izy aza ampianareo ny teny zay didiko anareo zany hoe zay nyteneny dada Iava zany dia aza nampiana dia aza nesorana fa tandreo ny didiny avahandriamanitra reo zay didiko anareo tandreo le didin'Andriamanitra tandrema zay nandodianareo ka inona zay teny zay dia zao le teny voasoratra ao hoe natokana ho an'ny tsy azo entina aty Madagasikara ny didy folo sy lana Mose tsy azo entina ny France tsy azo entina ny Angleterre tsy azo entina ny Chine tsy azo entina ny Amerika tsy azo entina ny Danemark tsy azo entina ny Islande tsy azo entina ny Finlande tsy azo entina ny Espagne sy ny mahasamihafa be dia be tsy azo entina makany zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra mantsy araka ny Deutéronomie 9:1 zao le voalazan'ny tenin'Andriamanitra araka n'izao teny zao hoe Deutéronomie 9:1 ary zao no lalàna dia ny didy sy ny fitsipika zay nasainy avahandriamanitra reo hampianarinareo anareo mba arahinareo any amin'ny tany zay aleanareo ho lovainy io zany le tsy azo ovainy io teny io ary tsy azo anampiny io teny io hoe zao didy zao dia ampianarina anareo ary arahanareo zay nasainy avahandriamanitra reo ampianarina sy arahina sady ampianarina zany izy io aroarana aiza rery ny teny ny tany azo anaovana an'izay aiza irery ny tany azo anaovana io ampianarinao amin'io toerana io izy na ho arahana amin'io teny io dia mazava be any amin'ny tany zay ho aleanareo lovany ho aleany zanak'Israely zany ka ny toerana nandehanany zanak'Israely ho lovany dia Israel io tany Kanana taloha izy tamin'izany fotoana zany Israel izy am'izao tsika miteny zao zany hoe ao Israely irery any no azo tandremana fa tsy azo entina aty Madagasikara zany mihitsy tena voarara lalàna tsy azo entina aty Amerika voarara lalàna tsy azo entina aty France voarara lalàna tsy azo entina ny Angleterre
voararany lalàna tsy azo hitany any amin'ny arabo zay tsy azo mihitsiny a tandremana am'izany toerana zany fa voararany lalàna zany lalàna hoe tsy azo nareo atao no mitandrina an'io nefa ny jereo nareo nitandrana daholo de zay lay hoe rehefa nitandrina ianareo de nandika lalàna nefa de rehefa natao batisa tamin'io didy folo ianareo a tamin'io didy folo io ianareo de mipetraka eny amin'ny vatanareo le didy folo sy lalàna Mosè zay le hoe ka natao batisa tamin'io nako miraikitra amin'ny vatanao io zany ka rehefa miraikitra amin'ny vatanao io zany a de miraikitra ao anatin'ny vatanao iny zany le hoe mpanota ianao mandrakizay satria nandika lalàna mpanota mandrakizay ianao satria mandika lalàna ary le mpanota efa nampianarantsika foana fa hoe ho any amin'ny elo ny mpanota ka ianao zany de tande makany amin'ny elo d'office raha vao maty a na le pasteur sy mopera koa raha makany amin'ny elo mitovy aminao zareo mihitsy niara no any amin'ny elo miaraka aminao de leo mpitondra fivavahana rehetrarehetra reo a na inona grady na inona klasiny a miara mitsipy any amin'ny elo miaraka aminareo daholo ary zay lay hoe ataonareo ona zany ny anaran'io fitafiana io satria tsisy olombelona mahafaka an'io mihitsy ato ambony tany a afa-tsy tokana reriana de zay nitory an'izao fanafana ny fahotana nitory any Ahosoa ary hoe afaka amin'ny fahotana zay miaraka aminy mazava zany fa efa madio izy matonga tondra an'izao teny zao fa ianareo rehetrarehetra de efa manoto daholo ka ianareo mifanao batisa an'io a de mifanao batisa amin'ilay fahalotonareo samy poizina daholo nomenareo ny namanareo samy mifanome poizina ary samy fampizara poizina ny batisa ny fanaovanareo de poizina ho aminareo saminareo ihany zay no tonga ny hoe mila pitenao am'izay ao ry miala amin'io ianao na pastery ianao na mopera anao na mpitondra fivavahany ianao na kardinaly ianao na inona fiantsonanao de antsonanao anatina ny ziady rehefa teo vonjena rehefa zay na tonga hoe miala amin'ny kontrana devoly fa devoly nke nampianatra anareo an'io tonga zay ady navitra anareo aza manaiky ho vonoana devoly tsony mazava be io sary io ane ary mbola namafisy ny tenin'Andriamanitra indray fa hoe natokana ho an'ny zanak'Israely reny nge io de ahoana moa zany nidirana ao anatin'io Exodus 7:20 faketsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 5 ino nge ty averina tsara hoe zao ve ny teny milaza ny lalàna amin'ny Mosè de mbola ho tandremanao ihany le izy Exodus 19:3 ka hatramin'ny 5 ary Mosè niakatra ao amin'Andriamanitra de niantso azy avata ao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely ny taranak'i Jakoba sy ny zanak'Israely no lazana hoe mitandrana ny ty didy folo sy lalàna Mosè ty ireo no sena mitandrana an'io tsy misy idiranao malagasy mihitsy na frantsay na anglisy na komoriana na afrikana na sinoa na japonais na vietnamiana tsy mahazo miditra ao amin'izany mihitsy nareo ny soatra masina voararany lalàna mihitsy mazava be ngy teny io zany tsy misy hoe araky ny eritreretra soratra masina miara mahititsika miara mijeritsika miara mamantatsika fa tsy koa ny hoe zatra nalevalevako taminao fa matoa tsy isy fantatranao zany satria le olona nitoro taminao nge olona tsy ny rany izy fa mba te handehandeha fotsiny zay ny maro fa ny tenany ran'Andriamanitra de mahafantatra ny lalàna tokony ho arahanao zay ny tena olona ny ran'Andriamanitra mahafantatra ny lalàna mitondra ny famonjena de ny manalanao mitondra rafitra ito satria mamono ireo zavatra ireo satria valazaina fa tsy natokana anao nefa mbola tandremanao ihany de zay de amin'ny 5 ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrana ny fanekeko de ho rakitra ho soa mihoatra noho ny firena rehetra nareo zay firena rehetra nareo fa hay ny tany rehetra ka ity zatra ny faneken'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ty zany zay nylazay ny fanatokana ho an'ny Israeliana reny sy ny taranak'i Jakoba de ny didy folo sy lalàna Mosè tsy misy hafa firenena tafiditra mihitsy io ka izany teny zany ilazako amintsika hoe mandiny lalina mihitsy fa lalàna tsy azo hovaina mihitsy io ary io tena lalàna napetraka Andriamanitra mihitsy io porofon'izany ny voalaza ty amin'ny bokin'ny Salamo amaranantsika an'izay lafiny voalohany zay hoe tsy maintsy atao batisa miala ataonao vao mety io satria efa miraikitra mihoditra hoe ka raha vao maty ianao mandeha ny fitsarana de vao mandeha ny fitsarana de ianao no hita hoe iova mitandrana didy folo sy lalàna Mosè anao mipetaka eo amin'ny hoditra anao de trandea mazava mpandika lalàna de tsy maintsy makany amin'ny elo anao ko efa mazava lalàna hoe
ary dia seo le tena mpandika lalàna zay olo evony eo soatompo fofonay ny vavany ka ny mpandika lalàna o tsy peny amielo ny dikan'izay ne tia so liana faharoa toko faharoa andiny varo sy ny fahafolo zao makitsika aloha le tenaandriamanitra ny bokyny salamo 147 19-20 ny antony zao fampianarana zao zany de hoe tsy maintsy miala amin'io batisanao nataonao tao am jesosy na jesoa ianao jesus jizasinao ianao tsy maintsy miala teo anao fa raha vomaty anao de any amin'ny elo ka tena mifaliry amba am'izao fotoana zao anao nandrean'izao fampianarana zao ho anao le famonjena ny dikan'izay mifaly raha tam'izao vaninandronao zao anao nandrean'izao fampianarana zao a faly fa tena tonga ny androm-pamonjena ho anao misoran'andriamanitra ianao tsara am'izay ry mikasika le didy fosy lana mose mbola miverina le teny milaza ny teniny amin'ny akoby izy ary ny didiny tsy ny fitsipiny amin'ny israely zava-be mihitsy ny famerenana le teny eto izy any amin'ny israelianina ihany izy sy zanataranaki jakoba no amin'ny akoba no nambareny amin'ny ty teny ty ao amin'ny andininy faharoapolo tsy mba nanao toy izany tam'izay firenena hafa izy zany hoe tsy natao tsy nomena ny hafa firenena io zany ary ny fitsipiny tsy mba fantatry reny tsy fantatry ny hafa firenena ny didy fosy lala mose na nina nefa ianao zay mahita nasy mandrehana io na eny didy fosy lala mose io nge le hoe tena nisy namosavy mihitsy reny hoe nefa nyreny teny reny le hoe tsy azo anapinany tsy azo any sorana de namafisina tao amin'ny salama hoe tsy mahazo mahafantatra an'io mihitsy ny hafa firenena tsy misy tokony hidiranao malagasy na frantsay na anglisy na amerikanina sinoa amin'io fa zara tena tsy mety zany tsy fanao zany tena fady mihitsy zany fa io de hoe nomena-poiziny ianao ny devolona ndefa an'io ka izay no mahatonga ny ziady mbola miantso hatrany ampitondra fivavahana eo maiza manetry tena maiza manetry tena fa hamonjy ny diako a hamonjy ny rehetrarehetra mihitsy a tsy misy akanavaka tsontsy na inona ianao na inona ianao a fa efa fanavotana fanaty ary ny fanahy tsy misy couleur ny fanavy any aminay de mitovy daholo eo ovonjena ary io fanahy io no ovonjeny ziady za tsy hamonjy ny nofonareo fa ny fananareo zao ovonjeko zao a ary metezy ovonjena am'izay fa jereo ty loza manano tanina mahazo anareo ty jereo ty loza manano tanina mahazo anareo ty ny fivavahana rehetra zao teneniko zao de zay andriamanitra ndra tomponareo tsy misy mahafaka anareo amin'ny fahotanareo zany reo ary ny mpanota makany amin'ny elo de jereo le andriamanitra ny tomponareo fa reo nge tsisy mavita manotra ny teny io andriamanitra marina io e tsy misy zao andriamanitra maro nampianariko anareo zao hoe iava le dada malalako a ary iahosoala zoko malalako zay naniraka izy mianakareo no naniraka ana zao zamitoryny marina aminareo de metraka fahantainarana hoe ahoanarany mamarina anao sy mampadio anao ho avy eo tsika araka lalana zao mena fa alohatsika hijerina hoe tsy maintsy miala am'ilay jesosy koa nao lay jesosy jesoa na jesus jizasy nanaovanao batisa satria nampanotanao iny tsy naafaka anao tamin'ny fahotana iny mahay azany daholo tsika rehetra eto ambony tany ka hiditsika am'le hoe zava-doza nampianariny lay andriamanitra tsy izy ianareo lay jesosy jesoa iny a na jesus jizasy satria nampanota-nareo izy zao ny lalàna mantsy hoe ozy ny teny Yahosoa ao amin'ny jaona zay le tena izy Yahosoa le tena izy mbola ampianariko atsika moa zany natonga ny hoe anarany Yahosoa aty nisy nametraka fanonteniany koa zany de zay mihitsy izy hoe mbola ampianarina atsika faharoa foana fampianarana rehefa resy lahatra de miantso am'izay manao batisa ary ziady ahy fa miantso no rehetrarehetra resy lahatra fa io raha voatsy atao batisa nareo de vereny amin'ny elo indrindra efeninareo zao teny zao niaza mba maty am'izay nareo fa raha nareo maty am'izao tandy any amin'ny elo direct daholo nareo de aza miteny hoe zay tsy matahotra elo raha tsy matahotra elo anao a de aza makany amin'ny dokotera rehefa marary ary aza mitady mponao fanafody rehefa misy problème fa matoa mbola mitady an'ireny anao a olona matahotra ny faty anao dikan'izay ka aza mianatra amin'ny bevava ny dikan'izany ka vakitsika ary ny jaona toko fa 5:7-10 hovakitsika amin'ny anarany Yahosoa jaona 5:14 rehefa afaka izany de hitany Yahosoa teo kianjan'ny tempoly raha lehilahy ka ho izy taminy ino rehefa sitrana ianao aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy nohony teo ozy ny teny io zanak'andriamanitra tena marina io Yahosoa no anaran'le teny izy aza manota intsony ozy nefa ny jereo nampianarin'ilay jesosy anareo na jizio anareo na jizasy anareo manota foana de mibebaka indray rehefa sabotsy lahady
dia manotandray dia mibebaka rehefa sabotsy lahady. Satria maninona hony? Satria hony hoe milololo lanitra ka tsy maintsy lena, ary mandihy tany ka tsy maintsy tafotoana ka tsy maintsy manota. Jereo amin'izany ny tena famonoana olona, nefa ny lalàna dia miteny mihitsy ny ery hoe nonge avakitsika ny ten'Andriamanitra hoe ny lalàna dia miteny mihitsy ny hoe ny mpanota ndraika ho any amin'ny elo. Ary ny dada Iava dia niteny mihitsy ny eo Matio 5:7-20 zafady, Matio 5:48 hoe tsy maintsy tanteraka ianareo vao mahazo miditsy ny lantilanitra. Nefa n'ilay Jesosy na Jesosy Jésus Jésus ry mampianatra hoe tsy manenina fa amin'ny maha olombelona tsy maintsy manota ianao hoe Andriamanitra mikomprendre an'izany. Ay ve Andriamanitra lazaiko anao tsy mikomprendre anao izany izy. Zao ny teneniny Matio 5:48, ko amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'ny rainareo izay ny an-danitra. Tsy maintsy tanteraka vao mahazo miditsy ny lantilanitra zany. Ary misy mihitsy ny olona tanteraka ity hitanareo ity ny voalohany eto amin'ity tany ambony tany planeta antairanareo ity, zao hitanareo zao ny voalohany. Daontsika aloha hijery kely ilay teny hoe tanteraka zay, karoantsika vetivety aloha zay teny zay, voninahitra dada Iava dia vetsika satria hoe ozy ny olona tsisy an'izany tanteraka zany tena misy mihitsy ny tanteraka ka ianareo ny tsy tanteraka dia lasa manao an'izany ireo fa tena mihitsy ny tanteraka, tena misy mihitsy n'ilay tanteraka zany. Araka ny bokyny aiza moa izy iny dao jerevantsika kely hoe kiariko kely an'izay aloha. Filipianina 3:15 no jerevantsika vetrany, jerentsika lizy any, fahitatsika lizy. Ko aoka isika rehetra zay tanteraka hevitra izany, ka ny dikan'io tanteraka io tena hoe parfait, tsisy tsiny. Vakitsika amin'ny teny frantsay indray izy io hoe Filipianina 3:15 ho vakitsika amin'ny anarany Eosoa. Philippiens 3:15. Voilà. Nous tous donc qui sommes parfaits. Vakio tsara hoe nous tous donc qui sommes parfaits. Isika rehetra zay efa parfait. Natao hoe parfait dia tanteraka. Ka tena mihitsy zany ny parfait ny dika zay atao ny Eosoa. Ka ianareo milaza fa tsisy an'izany parfait zany fanomerana an'Andriamanitra daholo eo ataonareo e. Zay no tonga na miteny hoe mba tonga saina fa ny olona mpanota zany nge hoaka ho any amin'ny elo satria misy mihitsy ny parfait. Fa ny devoly no nampianatra fa tsy misy parfait. Zany na tonga ny hoe zanaka ny devoly daholo nareo olombelona rehetra amin'izay. Tsy misy Andriamanitra niaraka taminareo zany satria nareo mpanota daholo, devoly daholo zany niaraka taminareo hatramin'izay. Mba tonga saina ho anareo zay tena mitady an'Andriamanitra miverena ty amin'ny Eosoa. Eosoa ilay tena izy dia zao tory ny ziady azo ary tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy. Dikan'izany hoe mialamy tony zatra tsy mahatanteraka anao tony, toy ny Andriamanitra mampanota anao tony. Dao vakitsika zay ny zatra nataony io zanak'Andriamanitra io avetsika indray mandeha indray le izy. Vakitsika indray eo amin'ny Jaona 9:9. Tsy indrina fanondroany le teny hoe namafisy ny Eosoa indronga io teny aza manota intsony io e. Nefa jereo ty Andriamanitra ny tomponao nataony Jésus Jizasa sy io Jesosy io, inona ny zatra nataony taminao? Zao no nataony manontany foana hoy. Fa tsy manino io fa bebaka rehefa sabotsy lahady. Ny tena marina izy ny tsy afaka amin'ny fahotana dia zany mahatonga azy miteny an'io. Izy tsy afaka tamin'ny fahotana. Vaketsika ny Jaona 10:10 ny vaketsika voalohany ka hatramin'ny faraka 10. Ary rehefa nitraka Eosoa dia hoy izy taminy, raha vehivavy aiza ireny dia tsy nisy nanameloko anao va? Ary hoy izy tsy misy tompoko. Dia hoy Eosoa, ilay vehivavy mantsy eto tratra ny zangatsanga dia hoy misy manameloko anao ve? Dia hoy izy ilay vehivavy tsisy tsony tompoko. Dia hoy Eosoa taminy, za koa dia tsy manameloko anao. Mandehana ary amin'izao sisa izao taoko ngeza be mihitsy dia aza manota intsony. Io izy io mpivoany tsara io soatra. Ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Tena zahatra goavana be mihitsy izany teny zany. Ianao zany dia didina amin'izay hoe aza manota intsony. Zay le tena Andriamanitra marina zay. Ilay Andriamanitra tena marina dia namoaka didy mihitsy ny hoe aza manota intsony. Fa iza zany io miaraka aminao io.
lay niteny taminay hoe tsy maintsy manota fa io nge comprendre Andriamanitra mahafantatra fa olombelo ianao tsy maintsy izy be famindram-po sy ny karazana. Hitantsika mihitsiny fa be famindram-po izy ka hiteny hoe za manota intsony ary ahoana ty teny ty hoe any ivelany ny alika misy famindram-po be izy nitika an'izany. Io nge vakintsika ny teny Andriamanitra hoe apokalipsia toko fa 2:20 io nge vakitsika kely teny Andriamanitra ty Andriamanitra mamindra fo ve no hanao ty teny ty aminareo. Vakitsika hoe 9:20 apokalipsia 22 lasa aloha vakiko kely ato azafady raha olona 22:15 manisy zay apokalipsia 22:15 teny izy ty vakitsika rehetrrehetra ho voninahitra tady avasy Joshua fa nivelany ny alika sy ny mpanao ratsy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary zay rehetra tianainga sady mandainga any ivelany ny mpanao ratsy. Andriamanitra ve zany be famindram-po am'izany hevitra zany any ivelany aloha izy ny alika koa ny fanao miditsy lanitra ary ina le alika teneniny sy ny mpanao ody sy ny mpanody ratsy ny mpijangajanga mpamono olona. Tsy misy Andriamanitra mamindra fo aminao zany fa resaky ny rediredy ny mpitondra fivavahany zany entiny amonona anao aza mety miditra am'izany fa tena maty am'izany ianao. Raha vakitsika koa ny apokalipsia 21:15 apokalipsia 21:15 tsy levantsika ndre mandeha le zay 21:27 azafady 21:27 apokalipsia 21:27 de zao mivoalaza hoe ary tsy mba hiditra mihitsy zay tsy masina. Apokalipsia 21:27 ary tsy mba hiditra mihitsy zay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa zay voasoratra ao anatin'ny bokyny fiainana zay any zanak'ondry ihany zay any Jehosoa ihany ny dikan'izany. Ka zay le mahasamihafa amin'ny Jehosoa. Jehosoa ny teny aza manota intsony ary reo ihany mahazo miditra any amin'ny lanitry ny lanitra. Satria manino le tompotrano any nge dada Iavay. Io dada Iavay io miteny hoe aoko tanteraka anareo tahaka ny fatanterana ireo zay any amin'ny lanitry ny lanitra. Rehefa tsy tanteraka ianao zany de tsy mahazo makany ny dikan'izany parfait. Ka rehefa tsy parfait anao de tsy mahazo makany ka izy ny tompotrano tsy azo nanaovana betizy zany na belo hoe hiditra any ianao. Oty ianao aza olombelona kely io kiantranao belo be hoe hiditra za tsy maintsy tonga any tsy vita amin'ny vavanao zany. Rehefa andeha ho any ianao de arao ny lalàna tompotrano. Ohatra ho an'ny filoham-pirenena ianao de tsy maintsy manaraka protocole ianao, tsy maintsy mandalo amin'ny sekretera manao demande aloha tsy maintsy manao an'izay ianao, mandalo amin'ny sekretera tsy maintsy mandalo an'izay ianao, makao amin'ny chef de service, makao amin'ny chef de service, makao amin'ny directeur de cabinet mipasopaso ohatran'izany. Zay anao vao tonga arikatra amin'ny sekretera général anay de tonga amin'ny sekretera général anao vao tonga hoe mahazo makao amin'ny filoham-pirenena. Hitanao am'izany hoe misy etape be dia be vao tonga any amin'ny filoham-pirenena ary raha makany amin'ny lanitry ny lanitra nga velona fa mandeha ho azy io. Filoham-pirenena mbola olombelona tahaka anao mety maty ohatranao nge io e. Fa zany Andriamanitra zany angambona mety maty zany mety miala amin'izay fahefany. Ka rehefa ohatrany teny izy hoe masina vao mahazo makaty de tsy azo nanaovana commentaire koa zany fa mitadiava ny hevitra zay amasina anao mitadiava ny hevitra zay amasina anao manarahana an'izay ady any. Zay mitory ny Jehosoa de anaraka ny Jehosoa ianao ny dikan'izay hoentiko makany aminy. Zay hoe tsy maintsy atao batisy ianao amin'ny Jehosoa zay torin'izay ady avy afaka. Satria be dia be nefa pisoloky le anarany hoe Jehosoa zao. Raha mijery eny amin'ny YouTube nareo any amin'ny Google de efa feno zany anaran'ny Jehosoa zany ao. Feno. Ary tsisy izy daholo fa mpampanota anao. Jereo nefa ny soratra masina ny Jehosoa le teny izy zao ampianariko anao zao. Zao le Jehosoa teny izy tsy mahay manota zay miaraka aminy ary tena tsy mahay manota intsony, tsy mahay manao ratsy ny dikan'izany. Tsy mahay manao zavatra ratsy, tsy mahay manao zavatra tsy mety fa tena ny zavatra tsara foana ary tsy manaiky zavatra ratsy mihitsy izy. Zay na te olona tsy mahay manota tsy mety manaiky zavatra ratsy. Zay ny fahamasina sy ny hatsarananany ary zany ny qualité. Tsy mety manaiky zavatra ratsy izy. De ndao raha jerevantsika ny tenin'Andriamanitra namafisy ny apôstôly ary zany teny zany. Jaona voalohany toko 7 andininy 5 sy ny 9 zay fa namafisina fa tena tsy manota ny eo amin'ny Jehosoa. Jaona voalohany toko 7 andininy 5 sy ny 9 ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy mba misy ota ho aminy. Zay le lalàna zay. Zany hoe fantarinareo tsara fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy misy navita nanaisotra ny ota fa tsy Jehosoa ary tsy misy ota intsony ao aminy. Jereo nefa nataon'ilay Jesosy nareo sy ny Jezus sy ny Jezasinareo nampanota anareo
dia eritreritra avy nareo fa voavonjy ny tikazo ao mamandiny tsy ho voavonjy zany ianao ho any amin'ny elanao ho any amin'ny elanao fa miteny anao mihitsy maty am'zany ianao fa aza miditra am'zany verenaigny ely ianao tena izy manatona ny Yahosoa andao tao abatesa amin'ny Yahosoa am'zay fa zao rehetra zao nge ny mamely anao andiny fahenina fa izay rehetra mitoetra ho aminy de tsy manota intsony fa izay rehetra manota de tsy nahita azy na mahalala anazy mahitsy be zany teny zany ny olona mpanota de tsy mahita an'io Andriamanitra io tsy mahalala anazy iza zany io fantatra anao io ianao zay milaza fa mpanotatra am'zay tsy hoe koa ianao androany vo miteny zay koa tsy mpanota de mbola nisan'ny lainga sy fitaka ataonao indray zay mariky ny vomay mampanotanao zany fa nrehetrarehetra mandeha ranontany de mahafantatra fa rehefa mivavaka am'zany Jesosy zany na ny Andriamanitra rehetrarehetra mihitsy de tsy maintsy mpanota daholo porofony zany ny faharatsiana ataonareo rehetrarehetra manerana lalaka lenareo io eo amin'ny fiainanareo io manao ratsy tsy akijanonareo zay le vokatsy le Andriamanitra tsy izy niaraka taminareo mba te ho afaka nareo fa tsy afaka kivonareo aza kivy eto ziady ahy tonga eto ziady ahy zandry ny Yahosoa amonjy anareo io ny fampianarana marina jereo io ary rehefa afaka mihitsy ny atao amin'ny Yahosoa zay ny mahatonga namiantsy hoe atao batisa vao vovonjy ianao fa tsisy hevitra tsony io ary tsy azo angalaro ny fampianarana io zay ne lesona atsika ao amin'ny faharoa zany amin'ny andininy ao amin'ny fahavalo de tsy azonao tao magnatry ny fampianarana io tsy mety mihitsy le izy ka eto zay ianao de didina mihitsy ny hoe lay Andriamanitra tompoinao hatram'izay nge nampanotanao nefa ny teny soatra masy tena miteny hoe tsy mahazo atao mihitsy ny manota jereo nge ny tenin'Andriamanitra ny andininy fahavalo amin'ny andininy fahavalo zay tsika nge ty mba dinindreo rehetra nge teny any tokantrano dinio nge ty teny ty ary izay manota de avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramy voalohany mba jerevo am'zany mba dinio mihitsy izy hoe ny olona zay mpanota rehetrarehetra ozy soatra masina de avy any amin'ny devoly daholo reo de tsy mahatonga saina ave anao mba hanafaka ny tenanao ao anatin'izany sary zany ny devoly nge zany ny dadanao de tsy mba mieritreritra avy anao hoe ho asoroko ny tenako am'zany sary zany fa ratsy zany sary zany fa ny ataonao iny vao miainao mamaly foana tsy misy an'zany ranga tsisy mivakilo am'zany ranga ka tsy efenao mihitsy ve zany le devoly raha am'zany hevitra zany ianao nge zany le devoly ary tokony mailo aminao daholo manodidina anao satria ianao zany efa tenenina fa zay manota de avy amin'ny devoly de ianao nefa tsy tia asorona am'zany sary zany fa hamafisinao tsara ary amboamboarinao raha le teny raha ianao tokony hiteny tena hiala am'zany de vao miara teny anao mihitsy ny manindry tsy mivaky loha am'le izy ianao tsy mivaky loha mihitsiny no midika fa tena tianao ny devoly zay ny prof fa dadanao mihitsy ny devoly kanefa ziady tonga amonjy fa tsy amono verenao amin'ny Yahosoa fa aza manao zany hevitra diso zany tsy tondranao makaiza ane zany hevitra zany de hoe zarenao raha manao an'io devoly nge ny faly be amin'ny ary ny devoly tsy mba faly manao zatra tsara ho anao fa mpamon'olona ne izy mpamon'olona ne ny devoly nao nge vakitsika ny tena Andriamanitra amin'ny Jaona toko fahavalo de mba hainao tonga saina ny tena marina hoe amin'io ianao mianatra miavinavina be io Jaona toko fahavalo andininy fahatelo amby efapolo 43-44 ndro nge vakitsika teny ty ianao tsara ne hoe ianao aza mety mandeha miaraka amin'ny devoly fa mpamon'olona nge reo ianao nge modomeny voly fantatro zany fa jereo ny zavatra mahazo anao fahoriny tebiteby ranomaso tomany fangirifiriny sentosento zany no mahazo anao foana korotantsaina zany no mahazo anao foana de mbola eretanao ve zany sary zany de zao ny voalazany teny ary nahoana no tsy Jaona 8:43-44 nahoana no tsy azonareo ny teniko satria tsy mahay mihaino ny teniko nareo io zao ianao io le tsy mahay mihaino ny teny ty mihitsy ny ianao ty ka ianao mba mieritrereta hoe izao ve ny teny mandeha de mbola tsy tonga saina ianao hoe ianao tsy mahay mihaino ny teny inge ty ny vany le zao le izy ianareo de avy amin'ny devoly rainareo ka zay sitraky ny rainareo ny tianareo atao zany ve le teny de tsy motonga saina ianao hoe ianao ngeky zany ka zanaka devoly de zay tian'io dadanao devoly io nataonao foana de tsy mety miala faratsiny ianao de mbola tsy tonga saina foana ve ianao mba hatonga saina de zao jereo nge ao amin'ny andininy am'izay ka zay sitraky ny rainareo no tianareo atao izy de mpamon'olona hatramin'ny taloha
misy diso moa zany le tsy peliteny fa mpamon'olona ny dikany io ary tsy nitoetra tamin'ny mariny satria tsy misy marina aminy de volo-pamono anao ve nipetrahanao moty tambatambazy nao fa vonono rehefa avy eo hoatsipony any amin'ny elo raha tsy maty ny bola velona ary tsy maintsy kendreny ny afaty anao mba tsy ho tonga any amin'ny lantilanta mihitsy ianao satria zahatra tsy tiany ianao makany de ampahorina anao ataony manota oatra anazy ianao de mbola sy tonga saina ve mialamy andriamanitra tsy izy mpampanota anao io za tena miteny mihitsiny mba havonjeo reto le fanahy teny anao zay maheno anay io efa miara-miasa dolo zao ny lantilanta eto ho mba hamonjena anao io anareo ny ampitan-dranomasina any tena mba aza manamafo aza manamafo sainy efa no ny miezaka ny ziady ambassadeur soady nefa miezaka ataoko direct atodolo ny émission any afaka mijery direct nareo amin'ny teny anglisy amin'ny internet zao za zao hitanareo direct amin'ny internet afaka mandaraka nareo mandeha direct koa ny français am'izao ritenenako zao mihitsy de efa misy teny français mandeha direct ao mandeha direct koa ny teny sinoa am'izao ritenenako zao langy anakevitra zany miara mandeha direct ho famonjenareo mbola apiditra langy mandaraka atsika fa alefa tsy kelikely aloha zany rehetrarehetra zany angery olona tena mitondra hoe tena mametraka teny hoe mba havonjeo le fanahy efa miezaka mihitsy raha ny ambassadeur ny so tena monjy ny olombelona tena miezaka anjaranao koa mba miezaka anao mba miezaka anao hoe avoty le fananao aza manaiky vonoany de volontsony amin'ny fanaovana ratsy io anao fa possible mihitsy ny miala amy ratsy vavolombelona zany ny tenako voalohany ary ny zanak'andriamanitra ato am'ty fanjakana tya zay efa misy amroa arivo eo zay hoe ty madagasikara zany reo anjaranareo ny ampitan-dranomasina koa mba miditra tsetra tahaka anay satria farana ny tantarany fampidirana olona fampidirana nisany famenona nisany jentinisa ho ampidirina koa nareo hafa firenena maiza miditra nareo miverina am'izay miteniko hoe zany rehetrarehetra zany ny antony hoe milanareo am' jesosy ary ny batisanareo nefa de batisa niaraka tamy jesosy jesoa sy jizasy jésus de mitafy an'io nefa nareo ny dikan'izay rehefa natao batisa atao am' jesosy ianao na jésus na jizasa dia jésus zany izao mitafy an'reo ianao sady mitafy didifolo no mitafy an'io andriamanitra tsy izy mpampanota io de tsy afaky eo mihitsy ianao novenoviny raha vakentsika mibokiny jauna zafady galatiana 3:27 moa tiako jevana teo fa lasa valina miteny de galatiana 3:27 averiko am'izay izy galatiana 3:27 vakitsika aminarany Yosoa fa na iza ianareo natao batisa ho an'ny Yosoa de mitafy an'ny Yosoa satria ilay voositra zany Yosoa ny anarany zay le tena izy fa raha natao batisa atao am' jesosy ianao de jesosy zany nitafianao lay jesosy mpampanota ka rehefa resy lahatra anao fa nampanota anao i jesosy io de ny fahendrena miala tao ary ny fomba fiala mianaova batisa satria maninony raha vao natao batisa tamy jesosy ianao de mitafy an' jesosy ianao hatramy farany tsy mety miano fitafiana io ny any tokony anafanana io de any amy batisa manatona ny Yosoa ndray ary lay batisa ataonao de le batisa any amin'ny Yosoa lay tsy manota intsony ary tsy mitandrana didifolo intsony zay vao tena afaka mifahotany ianao atria be debe ny Yosoany fa izao mampanota olo reny tsy afaka amin'ny fahotany mbola mitandrana didifolo daholo izy rehetrarehetra zay ny mampandainga sy pisoloky anazy mivandravandra be le diditeo hoe natokana ho any zanak'Israely ny didifolo efa mpanota ianao zany raha ohatra ka hafa firenena mitandrana didifolo efa mpanota ianao zay ka samy mieritreritra ary mandinika daholo tsiketrehetra zay mandrea indrindra fa ianareo hafa firenena tsy ndriko am'zany nareo na frantsay na anglisy na amerikana na sinoa na vietnamiana na arabo na tsy haiko zay mety karazanareo any mba jerevo le tenin'andriamanitra tena mamonje tena soratra masina io raha mitodika any amin'ny arabo manokana de zao ny teny manaky ny tenin'ny Mose eo anareo ao anatin'ny soratra anareo any amy bokinareo any de misy soratra mihitsy ao hoe manaiky an'ny Mose nareo silamo aminareo arabo zany jereo zay teny zay dinio zay teny zay ary zany Mose zany nanoratra an'io zanak'andriamanitra teo hoe Yahosoa io ary zany Yahosoa zany zao toy izy ady azy hoe afaka amin'ny fahotana tsy manoteny intsony zay miaraka aminy zany zao fampianarana izao noho zany mba hatonga le fitafianao ho tafahala tao le hoe ianao mitandrana didifolo esorina le didifolo zany ny tenanao io ary esorina le jesosy amin'ny tenanao io na Jesus jizasy jesoa de tsy maintsy atao batisa ianao zay vo afaka amin'ny fahotanao
zay vao afaka teo io Jesosy Jesoa io, satria any vao afaka io andao afaka etsika eny ao boky ny asan'ny apôstôly toko 2 andininy 4 asan'ny apôstôly 22:16 vakitsika inaran'ny Josoa zao teny zao asan'ny apôstôly 22:16 dia metraka fahantenana hoe ianao nga momba olona efa madio no mahatonga anao mba miteny an'izao, tena madio mihitsy ary tsy manota intsony, ary tsy mahay manota intsony, ary tsy manaiky ny zavatra ratsy mihitsy. Zany ny atao hoe tena olona tena tian'Andriamanitra ary miaraka amin'izany Andriamanitra tena marina zany. Asan'ny apôstôly 22:16 ary ankehitriny inona no mampijanona anao? Mitsangana, mitsoa ny anarany, ary ao ka atao batisa, ary ao ka ho atao batisy ianao ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Zany hoe didiny ianao zany mba tsy hijanonjanona intsony. Zay zao ny didy ho anao zany. Didiny ianao zany tsy hijanona amin'ny toerana intsony, tsy araka amin'ny Jesosy na Jesoa io, na Jezu na Jizasy io. Didiny ianao tsy hipetraka amin'ireo intsony, tsy araka amin'ireo intsony, fa manaona mitsangana, mientsoa ny anarany. Antsoe am'izay anarany Josoa. Fa io le mitondra ny famelan-kely ko anao, ary io le manafaka anao amin'ny fahotana. Ary aoka ianao tao batisa mba ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Zany hoe raha vao tsy antsonao zany anarany Josoa dia tsy ho afaka amin'ny fahotana mihitsy ianao. Raha vao tsy antsonao zany anarany Josoa dia tsy ho afaka amin'ny fahotanao ianao. Dia ozy le olo hoe io tsy important zany asotsona zany anarana, fa rehefa mino dia any aza manao an'izany fisailana zany. Tsy voatsindry ny soatra masina mihitsy jerevantsika iny hoe mino ny Josoa dia vonjeny ianao sy ny ankoninao jerevantsika asan'ny apôstôly seza angambany izy iny, mba tsy ho sahirantsika amin'le tena vakitsika tsara izy. Asan'ny apôstôly toko 4 andininy fa ao amin'ny andininy fa 30 vakitsika. Asan'ny apôstôly toko 4 dia andininy fa 30 zay ny vakikotsika teo. Manomboka andininy fa 30. Mandemoka andininy fa 30. Ary rehefa nentiny voaka izy roalahy dia hoy izy, tompoko, inona no mety ataoko mba vonjenao? Zay zany efa fanontaniana. Ianao koa zao mametaka an'izany fanontaniana zany hoe inona zany no ataoko raha henoko zany teny zany, dia inona no ataoko? Dia hoy izy roalahy, minoa ny Josoa tompo, tsy maintsy mino anao zany dia le inona Josoa le inona, satria io le mahafaka amin'ny fahotana. Dia inona ny toyny? Dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Io zany ny azahoanao famonjena io Josoa io. Io le mahatonga anao tsy manota, io Josoa io, satria izy no naseho anaisotrany io, ary tsy misy io tao aminy. Zay tonga ao aminy zany dia tsy mahay manota intsony, ary mahatonga mbola mpanota satria ianao tsy tonga ao aminy. Zay fotsiny valin'izay. Ka rehefa mbola tsy tonga ao aminy ianao no miteny hoe tsy mpanota ianao dia mpandainga ianao. Fa rehefa tonga ao amin'ny Josoa kosa ianao dia miteny hoe za tsy mpanota intsony, satria tena afaka amin'ny fahotanao ary tsy mahay manao an'izany intsony ianao. Noho izany ny teny meko antsika eto androany manatona ny Josoa dia andao tao batisa amin'izay. Fa tsy afaka eo zany ianao raha ohatra ka tsy atao batisa, fa raha maty ianao any amin'ny hely foana, satria tsy afaka anao mihitsy ny etikety mipetraka amin'ny vatananao hoe tandrina didi folo, hita eo zany. Mpanaradian'i Jesosy hita eo zany, Jesosy no tompoinao hita eo daholo zany eo amin'ny akanjonao. Mba tonga zany ho afaka daholo mba ho voasasa, mba ho voadio ianao dia miala daholo zany tsy maintsy atao batisa anao, manatona ny eziady zao hitanao zao no toe ziady ty hitanao ty ny tenako ty. Zao no toe ambasadiokan'ny Josoa ziady mitondra ny teny famonjena, lay tena famonjena ho anao. Ary tadidio fa tsy mitovy amin'ireo olo mpitondra fihevana tahaka anao reo hitanao reo fa reo nampanota anao foana, fa ziady mitarika anao tsy hanota intsony. Tsy mitovy zany zay. Reo ve tia tany fa zay tsy mitovy amin'ireo. Reo mpampanota olo reo. Toy izany hoe ianao avy aiza hitantsika eo zany fa mbola tsy mety amin'izany tonotsika. Ianao mahay ny fampianarana zao ny important dia vonjeny. Fa ho hainao ihany zany rehefa avy eo.
so fotsiny reo mpitondra fivavahana reo nge nampanotanao foana ary nitondra nitory Andriamanitra mampanota ary nanipy-anareo anerinyhery raha tonga kosina nitory Andriamanitra zay tsy fantatrinareo nefa ny tena tompony ty soratra masiny ty satria zay nitenenina dia nampianariko anareo daholo iza zany ny ambasadaraneo sasiady ianao mamarina azy fa raha olombelona mitovy amin'ireo tahaka anareo eo dia ilay nampanota anareo foana koa nitoriko tahaka nataon'izy rehetra hatramin'izay fa matoa zany nitory ilay tena marina aminareo dia nio iza zany zay dia nio zay fa zao fotsiny tenomeko anareo matoa za afaka manadio anareo zay efa nadio hatramin'ny voalohany vakitsika ny ten'Andriamanitra araka ny bokyny Jaona 15:3 Jaona 15:3 vakitsika amin'ny anaran'i Jehosoa efa madio raha toy ianareo no niteniko izay nolazaiko taminareo ny olona zay mahazo mivantana n'io teny Jehosoa io zany dia trandria madio automatika izy rehefa mitondra n'io teny io ary tsy misy nitondra n'izao teny zao raha tsy ny ambasadaran'i Jehosoa zay efa nentina taminareo ary zay moa natonga ny olona nanenjika anazy satria hoe hafa ny any zahatra nitoriako ary nanenjika daholo ny olona saingy tonga saina izy ankehitriny efa nahenony marina hoe tena marina zany fa tena famonjena zany anjaranao zay maheno koa zao tokony tonga saina tonga ny famonjenanao maiza mibebaka maiza manatony n'Andriamanitra zany zay moa zany ny teny mazahata anareo zany satria zany Jehosoa zany no tena famelan-keloko aminareo dia manatona azy amin'izay zany no tena mpamela heloko zany ary mpanafaka amin'ny fahotana asan'ny apôstôly disy asan'ny apôstôly 7:20 andiny 7:30 no vaketsika asan'ny apôstôly 15:38 zany vaketsika vetivetika aminarany Jehosoa hoe zany ange nitorina famelan-keloko aminareo fa ilay nitorian'ny olona taminareo tsy namela heloko izy sady tsy navitany zany vao miarinareo nampidiriny tao anatin'ny heloko atao miala atao dika zay asan'ny apôstôly 15:38 dia mihetsoany Jehosoa amin'izay minomboka androany dia vonjeny ianao tena fitiavany zany azariana le fitiavana asan'ny apôstôly 15:38 ore izy zany 13:38 azafady 13:38 asan'ny apôstôly diso kely toko sy andinimeko teo fa 13:38 ny izy asan'ny apôstôly 13 dia ny 38 amin'izay zao ry zao ary aoko ho fantatrareo rahalahy fa izany lehilahy zany hitoriana ny famelan-keloko aminareo alefa nitoizana moa izy hoe tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy sady hafa keloko ianao no tsy mahay manota intsony inona zao no mbola insalasalanao malatona ny Jehosoa amin'izay ianao zay fa dia miraso antsika otain'ny Jehosoa amarana amin'ny fotoana zany amin'izay fampianarana zay ataontsika ariva afaka aza sotra betsaka dadabahala iavana ny amin'ny teninao hitondra ny hatsarana sy ny fahasoavana rehetra le zao teny zao ary mahatonga ny olona tena hibebaka ka hiverinao any aminao ny tanjona amin'izao teny zao dadamahala iavao dia ny olona hitodika ho any aminao ny olona voavonjy eo amin'ny alalan'ny Jehosoa zay nahafoy ny ainy nandatsaka ny rany ho fanavotana n'ilay fanazy efa hovonjena hiverinao any aminao dadamahala iava ho any aminao Jehosoa taio ary zao teny zao tena ho tafapaka ny ampon'ny olona satria nampianariko azy teto ny fahamarihana nasehoko azy teto ny fahamarihana nasehoko azy teto fa ny anaranao tena marina ary netsony ny hebreo anao da reo jiosy ireo tany aloha tany dia iaiava ary zay anarana zay no nitondra ny famonjena satria rehefa notonoana anarana hoe Jehosoa dia tena afaka amin'ny fahotana tokoa izay niaraka taminy ary tena tsy nainanota intsony sotra betsaka dadamahala iava voninahitra anao mandrakizay dia mamaly vavaka mamaly antso aonao voninahitra mandrakizay amin'ny anaranao Jehosoa no mazany vavaka rehetra zany halleloia amen dia miraso antsika rehetra samy teny Jehosoa ho amin'ny fitoizan'ny fampianarana mazaka antsika veloma tompoka